motorisant mividy volamena manolotra anao ny logité. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao nettoa ny Tivera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec le JT. mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty le JT miaraka amin'ny Saradi nosiray tsikiray. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny logité miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis manolotra anao ny logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola faly miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ity andro ny sabotsy sy voalohany volana Jona taona 2024 tia ny fotoanantsika eto amin'ny Juin miaraka amin'ireo andiam-baovao ato anatin'ny logité asaiko anao naraka izany hatramin'ny farany atombotsika amin'ny lohateny avetrany izany. Ivoaka ny 20 Jona ho avy izao ny valin'ny fifidianana solombavamboaka avy anivon'ny seni na ny voameram-pirenena misahana ny fifidianana voalim-pina maleotena misahana fifidianana. Mbola mitranopaty ny hôpitaly Nantany fotsy ny razan'ireo olona telo lahy hita faty tao ambany tezina Pitatafika any amin'ny district Nantany fotsy omaly vao maraina be. Nankasiraka ny asa vitan'ny polisy pirenena sy ministèran'ny ati-tany tamina metrahana ny e-visa na ny fomba fahazoana visa amin'ny alalan'ny internet ireo mpizahatany. Ny tsy famarinan'ny toerana ara-politika, ny tsy fampimboly ary ny fiakaran'ny vidinentana no sakana tsy hafan'ny Madagasikara mivoatra mihoatra ireo firenena hafa. Any ivelany nitrangana fitifirana ankitsirano indray androany tany Virginie any États-Unis olona 12 namony ainy tamin'izany. Ampanireo vaovao misongadina izay atolotra eo anareo ho an'ity andro ny sabotsy ity ireo izay tombontsika avy hatramin'ireo vaovao misongadina ao anatin'ny alahiny izany. Vaovao ny fifidianana ivoaka afaka roa herinandro ny voka-pifidianana solombavamboaka Vonjomaiky ho ny seni tsy misy fiantraikany amin'ny daty efa napetraka ny fisian'ireo fitarainana nataona kandida sasany mahakasika ny fikirakirana ny vokatra. Nanambara kosa ny voamera maleotena misahana ny fifidianana fa fandika andalana ny fitaomana olona anao fitokonana ninonina antony tsasela anjara feno sy iaina rahona. Mizotra araka ny tokony hizatrany ny fikirakirana ny voka-pifidianana solombavambahoaka hoy ny filoha lefitry ny Suini. Tsy mampiova amin'ny fepotony efa napetraka moa ny vokatra io tsy fankasitrahany ireo kandida sasany ny fikarakarana ny fifidianana ny aloha sy nandrindry ny andro fandatsaham-bato ary ny fikirakirana ny vokatra ankehitriny. Eo amin'ny 4 sy 700 sy 4 sy roa alina zany hoe 7 faingo raika amby 700 98,41% ny voka-pifidianana voaray zany amin'ny alalany antsoina hoe PV scanné tonga eto amin'ny foibe ny senia eto Antananarivo. Ny voakirakira na ny traité amreo dia eo amin'ny 7 sy 700 sy 7 sy ray alina na 770 isanjato. Everina zany raha ohatra ka tsy misy ny olana dia tokony ho feno androany ireo procès verbal scanné zany hoe ireo fitanana antsoratra nalaina sary avy any amin'ny SRNV ka nalefa taty. Mbola misy distrika 3 zany no andrasana ka raha ny voalazan'ny lalàna moa dia tsy maintsy tonga eto Antananarivo farafatarany rahampitso amin'ny 12 alina ireo antotakevitra avy any amin'ny SRMV rehetra manerana ny nosy. Izay tsy tonga amin'izay vanim-potoan'izay zany hoe izay tsy tonga any amin'ny SRMV any amin'ny distrika hatramin'ny androany amin'ny 12 alina ary izay tsy tonga aty amin'ny seni foibe hatramin'ny rahampitso amin'ny 12 alina dia iverina ho toy ny tsy nisy ny fifidianana tamin'ireny toerany ireny ary dia anaovana ny antsoina hoe
PV de carence na fitanana antsoratra fahitana fototra ny tsy fanjariany ny fifidianana tamin'ireny toerana ireny. Vinavinaina ivoaka ny 10 jona ho avy izao ny lisitra vonjomaika ny roa solombavambahoaka. Fa makasika izay fifidianana izay hatrany manoloana ireo savorovory miendrika tsy fankatoavana voka-pifidianana solombavambahoaka saika manderina distrika maro Iranosy dia natanteraka fivoriana teny amin'ny lapan'ny Prime Ministre mikasika izany ny Prime Ministre be gouvernemanta sy ireo mpikambana gouvernemanta ao anatiny misahana filaminana sy ny fifidianana eto amintsika nitarika izany mazava ho azy ny Prime Ministre lehibe gouvernemanta ratsika amin'ny fanodina. Nomelohan'ny Prime Ministre Antsay Christian ndry fivoriana notariany niaraka tamin'ireo mpikambana gouvernemanta misahana filaminana sy fifidianana omaly ny fanontoina ny fandriampahalemana izay misy any amin'ireo faritra vitsivitsy manderina nosy noho ny fankasitrahana voka-pifidianana sy ny fikarakarana fifidianana faranteo. Ny antsoina vahoaka tsy ankanavaka ho tony eo ampiandrasana valin'ny fifidianana solombavambahoaka avoaka ny fitsarana vombalam-pandrena ihany koa ny lehibe ny gouvernemanta malagasy. Etsankilana dia miantso ireo kandida na antoko politika tsy mankasitraka ny valim-pifidianana na nahita tsy fitezana sy fandikan-dalàna ny Prime Ministre Antsay Christian mba hanaraka ny fepetra voalazany lalàna ka metraka fitaraina amin'ireo tompona araiky mahefa izany. Efa nafanterizana avokoa ireo kandida ho fidiana solombavambahoaka araka ny fanazavana entan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ity fivoriana niarahany tamin'ireo mpikambana gouvernemanta misahana filaminana sy fifidianana ity. Ho ny trangam-piarahamonina kosa tsy mbola fantatra hatramin'izao ny fianakavian'ireo lehilahy telo hita faty tany Ampitatafika ao anatin'ny distrikina Taminfotsy omaly maraina. Fantatra kosa fa vonon'olona ninina natao izao araka ny fanadinana tao mpitsabo tany an-toerana. Tsy mbola fantatra nefa ny nahavanina izany. Efa ampelatana ny gendarmerie pyrénéenne ny raharaha amin'izao fotoana. Fanampim-baovao. Mbola ao amin'ny tranompatin'ny hôpitalina Taminfotsy ireo razana miisa 3 hita tao amin'ny renirano iray tao Ampitatafika distrikina Taminfotsy omaly araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Milaza ho tsy mahafantatra azy ireo mponina manodidina ary tsy misy taratasy na zavatra hafa ihany koa hamantarana azy 3 lahy nisy namono ireto. Raha tsy ahivina tokony ho tamin'ny anora sy sasany maraina teo nisy natsikaritra ny fisiana razana miisa 3 natsikafony rano tany Ampitatafika omaly. Nampandremy manodidina sy ny manam-pahefana avy hatrany ireo nahita izany. Nakarina teo an-tokontany ny hôpitaly Taminfotsy ny razana nanaovana fanadihadiana sy ny andrasana ny fianakaviany izay tsy mbola misy fantatra hatreto. Ny fantatra avokoa ny tongotra izy 3 mirahalahy ireo ary nahitana diana kofehy ihany koa teo amin'ny tendany. Vonon'olona ninina natao izao raraka amin'ny fanadihadiana natao mpitsabo tany an-toerana ary vao nialy ny alakamisy 30 Mey teo namonoana azy 3 mirahalahy. Efa eo ampelantanan'ny gendarmerie ny fanadihadiana makasika ity raharaha ity. Mateti-pitranga vonon'olona tahaka izao ankoatra ny asan-jiolahy mampiayay ihany koa ny fitsaram-bahoaka izay mazovany eto Madagasikara andrasana izay toy ny fanadihadiana. Ao ny dokambarotsika dia mbola iverina araka eto amin'ny toy ny vaovao maro samihafa. Hantany efa ampirinasa amin'izao fotoana ny e-visa na fomba zona visa amin'ny alalan'ny internet paikady vaovao napetraka ny polisy pyrénéenne sy ny ministera ny atitany mba hanamorana ny fahazahoan'ireo vahiny visa sy arovana ny fivezivezen'ny vola ho any anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Niezaka nanantona ny fédération na irasam-pyrenena ho an'ny fizahantany izahay ka namaly izy ireo fa afapo tamin'izao hetsika vaovao izao. Ankasitrahany fédération na irasam-pyrenena ho an'ny fizahantany tamin'ny alalan'ny tompona raikitry ny serasiran'izy ireo ny dingana natao ministère ny atitany sy ny polisy pyrénéenne malagasy nametraka ny e-visa na fomba fahazoana visa amin'ny alalan'ny internet. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre ça en place. Je crois qu'il faut faciliter plein de choses. Hitako hoe hevitra tsara zany. Zavatra maro ny tokony mbola ezahana moraina mba hahafahandro mpampiasa vola hampiasa ny volany eto sy ao anatin'ny filaminana tanteraka. Tokony haina faran'izay kely ny fampiasana taratasy ana fitatana ara-panjakana malagasy. Pour que ça soit facile d'accès. Donc, non seulement facile d'accès, et éviter trop de paperasse. Tsara mpafatana fa efa ampirinasa amin'izao fotoana tranokala iray izay efana mangataka visa na laintsona hoe e-visa www.evisamadagascar.com no idirana an'izay lina ka manaraka ireo toromarika ao anatiny. Mizara 3 izany dia mifaminona ny taratasy fangatahana ary ana fandoavam-bola amin'ny alalan'ny carte bancaire ary ny fahazona ny visa raha mafeno ny fipetra. Ity farany dia eny amin'ny seranam-piaramanidina no azo. Fa ny tsy fahamarinan'ny toerana ara-politika, ny tsy fampim-bola
ary ny fiakaran'ny vidinentana no sakana tsy hafany Madagasikara mivoatra mihoatra ireo firenena hafa. Firenena lavitra noho Madagasikara i Korea Atsimo tany amin'ny taona 1770 tanoany. Ny fanondrananentana no nahafahany Korea Atsimo nanarina ny toe-kareny. Mipetraka amin'ny fanontany hoe ohatra tsara Madagasikara ve izany? Feno Ajariana sy Aina Rona mitondra antsika fanadadiana. Ankehitriny ny firenena faraka 12 manan-karena indrindra i Korea Atsimo ao aorianan'ny Kanada ary Rusia no manaraka azy. Lasa lavitra i Korea Atsimo eo amin'ny sehatry ny indostria, sehatra iray nahafahany ity firenena ity niarina tao aorian'ny fanjanahantany Japoney sy niady teo amin'ny Korea Atsimo sy ny Korea Avaratra. Niainga tamin'ireo vokatra mavesatra toy ny vy, ny vokatra simika sy akora hafa izany. Ohatra tsara azo raisin'ny Madagasikara raha ny fanazavana ny paikady nampiasain'ny Korea Atsimo. Ny arena vojanahary no ahondrana fa mila avozina zany, mila amboarina chocolat manondrana antsika fa tsy izay fotsiny fa misy maromaro zany varavarana makany amin'ny industrialisation. Ny ray no efa voaitsika dia le resaka textile zany confection fa misy maromaro no teneny teo zany ny tomobile mety hoe atomboka moto izy, ny elektronika izay makany amin'ny ordinateur avy eo reny rehetrarehetra reny zany tsy maintsy sokafana daholo raha tany be ponina ohatra amin'ny Madagasikara. Anisan'ny nanampy be tamin'ny fampandrosoana ny fampianarana. Raha ho an'ny Madagasikara nefa 570 ny ponina no nahavita ny ambaratonga voalohany. 320 kosa ireo nijanona tao amin'ny ambaratonga faharoa ary 200 nahavita fianarana ambony. 300 kosa ireo tsy nandia fianarana mihitsy. Ho an'ny Korea Atsimo nefa dia tokony ahavita 7 taona any an-tsekoly ny ankizy iray vao afaka mijanona mianatra. Mbola be ny lesoka eto Madagasikara ka ilaina ny fifanomezan-tanana toy izao izay misy eo amin'ny Madagasikara sy Korea Atsimo raha ny nambaran'ny masovin'ny Korea Atsimo Lim Songo. La Corée est un petit pays entouré par la mer. Voadidina ranomasina i Korea Atsimo ary tsy manana arena voajanahary. Ny fisokafana amin'ny firenena hafa no nahafahana nampandroso. Manana tombom-betsaka i Madagasikara satria manana harena voajanahary isan-karazany ary be ireo tanora afaka mifandrimbona ho amin'izay fampandrosoana maharitra izay. Vous avez déjà beaucoup de ressources naturelles, vous avez une population très jeune. Ny taona 2026 i Madagasikara no voasokajy ho firenena tsy mandroso na pays moins avancé. Voasokajy ho firenena manitra idiran-trotsaka koa izy taona vitsivitsy taty aoriana ary tamin'ny taona 2024 no tafiditra tao anatin'ireo firenena ambany arikarena fahobe i Madagasikara. 10 hetsy tapitrisa mahery isan-taona ny arikarena fahobe isam-batan'olona. Nametraka antsika ho anisan'ireo firenena efatra manana ny arikarena fahobe ambany indrindra. Raha toa ka mahery ny 700 tapitrisa ariary izany ho an'ny Korea Atsimo. Pediny fahasalamana natao anatin'ny fankalazana ny fetin'ireny lasa teo dia nolotra fanomezana ho an'ireo vehivavy miditra sy ny tsaboana teny amin'ny HR Ampefilo ny fikamana n'ireo vehivavy mpiasa ny HR izay ahitana mpitsabo sy mpanampy ny mpitsabo. Andindiny ny arahana Marina Andriamalala sy Doda Rajarinjato. 350 ireo vehivavy ny hopitaly nankalaza ny fetin'ireny teto amin'ny hopitaly HR. Tsy ny jerepotsiny izy ireo fa nahazo ny anjara fanomezana tamin'izay fetin'ireny izay notolorana fanomezana ary izy ireo ary Ana Mariana izany. Ao anatin'ilay fanomezana misy mofomamy miaraka mahafety azy dia misy ny kojakoja ilaina amin'ny hopitaly dia izay no nataonay. Tsy hoe tsy mahavita akory ny fianakaviana fa tena hoe fanomezana ilay izy dia izay no anaovany anazy. Fikambanan'ireo mpitsabo vehivavy teto amin'ny hopitaly ireto tsara sirapo ireto izay nahavelom-boly ireo marary nandray ny fanomezana tsy hijanona hatreo ny hetsika ho azy ireto fa mitohy hatrany tanjona ny hanomezana herim-po sy herin-tsaina ho an'ireo vehivavy mitsabo tena eto an-toerana. Vao ny fampianarana kosa dia mila tosika ny sehatry ny fambolena sopina eto amintsika mahakasika fampianarana tsy atao manjavona ihany koa nefa ny fanajana tontolo manodidina sy ny tontolo iainana izay sehatra hiasana rehefa mamboly sy miompy. Ahoana ny fomba ahafahanao manao izany? Omena sehatra ireo tanora amin'ny fiariana ary ilaina ny mifehy ny fanabeazam-bo olom-pirenena vanona vampandrosoana ny firenena. Feno Ajariana sy Anaraona mitatra antsika ny vaovao. Maro an'isa ireo tetikasa ahafahana mampandrosoan'ny Madagasikara raha tsy resaka fotsiny ny fambolena sy ny fiompiana. Sehatra asa izay efa nahazatra ny Malagasy hatramin'ny taonjato maromaro.
mbola mahazo vahana ankehitriny anefa ny fambolena nentim-paharazana ka ilaina ny fampivoarana izany. Ny fanandratana ny farim-piainan'ny mponina an-tanan-dehibe sy any ambanivohitra amin'ny alalan'ny fananganana sehatrasa izay mba hialana amin'ny fahantrana sy ny tsy fanananasa mety hisy amin'ny lafin'ny fambolena na fiompiana na jono na fizahantany zany na koa karazana asan-tanana mety ataon'ny mpikambana nany olona any ambanivohitra reny dia ny fanandratana ny mahaolona ny olona amin'ny alalan'ny fanabiazana fitaizana ary koa ny fampiofanana. Ankoatra izay ny fahaiza-miaina ihany koa dia anisan'ny tsara ananana ho an'ny tanora te hiary. Misy ny fanofanana ireo tanora amin'izay sehatra izay, ny tsangana ara-panjakana ary ny fikambanana afampo na ny antoky ny fanabiazana ny mponina. Nahatsapy ireo mpampianatra mpikaroka nanangana ny fikambanana fa maro ny lesoka mila arenina eto Madagasikara, miainga amin'ny tsirairay makany amin'ny fiarahamonina ny fahamahana izany. Eny Sabotsina Mena no faritra iasan'ny fikambanana voalohany alohan'ny pariahany manerana Madagasikara. Ao anatin'ny fitadiavam-bola ho fanabeazana ireo ankizy nany tezainy dia nanokatra toerana iray lehibe ny akany Avoko faravohitra. Karazana asa tanana maro no hita ao amin'ity trano be manonga izay ireo ankizy no beazina tao ihany no mikarama ao anatiny. Ary ao ny fanadidina. Ity trano be to akaikin'ny fiangonana Luterana Malagasy Ambatovinaka ity no natokany akany Avoko faravohitra anehoan'ireo ankizy ny beazina ny fahaizany toy ny fanaovana volo, fanaovana asa tanana maro samihafa ary ny fikarakarana sakafo. Ankizy no beazina ary nianatra asa tanana tao amin'ny akany Avoko ihany no miasa eto na mitondra ny asa tanana mba hamidy eto. Tena karamaina mihitsy satria arak'izay tenenako izay hoe asa maleo tena dia tena mikarama mihitsy izy zany miasa ato fa tsy hoe formation zany ataony ato fa tena asa mihitsy ny manazy zany hoe ankizy efa tsy mipetraka ao amin'ny akantsony ireo le ankizy miasa ato ireo fa efa nody any amin'ny ray aman-dreniny dia miverina miasa aty satria misafidy ny asa aty moa misy koa zany tsy afaka hoe any fianarana tsony noho ny zava-misy ny taona dia asa toy izao zany no manafanana azy dia mba hampaleo tena anazy dia izay no aty dia misy ny zomim-piasa rehetra ny osty ny knapsa sy ny sisa. Ankoatra ny veloman'ireo ankizy miasa sy mivarotra ny asa tanana eto dia antoka ny 300 ny teti-bola akany Avoko ity trano be izay nomeny izy ireo anarana hoe manonga ity. Zany hoe ankoatra ny fidiram-bola ho any akany dia asa tonga ny ankizy aleo tena ny toerana satria réinsertion sociale. Eo koa misy ny efitrano fandraisana izay mpirotsaka sitrapozany izay manampy ny akany satria ny akany dia miara-miasa amin'ny mpirotsaka sitrapo malagasy sy avy any ivelany dia tsy ombiny eny an-tanàna dia aty zany mba malalaka kokoa. Dia ny antsoava ataonay zava-poana izao toerana izao rehefa tsisy mpanjifa dia miankina be da be amin'ny tsika mpanjifa zany ny fitohizana izao toerana izao dia ity toerana ity nataony hoe mahatamana, mahavoky, mahasalama dia efa vonona ny ekipa dia nareo sisa ny andrasana dia tonga avasoa fa vonona izay andray anareo ampitsikina. Androany notokanana tamin'ny fomba ofisialy ity trano be manonga eto Ambatovinaka ity saingy amin'ny 1 Jona ho avy izao vao hiodina izany. Ka nasany ireo ankizy no beazina sy ny mpitantana ny akany Avoko faravohitra antsika mba hitsidika sy hanjifa izany. Ho an'ny kolontsaina manomana seho lehibe ny zazakanto ireo zazalahy ny hira teny an-dalambe ary nisy ny ankehitriny no fanampiana azy ireo dia hisy ny seho atao eny amin'ny Pilajampeflo ny 10 Jona ho avy izao. Mpanakanto efa fataza maro no anotrina azy ireo amin'izany no mareny komity mpikarakara azy ireo Tamirina Andriamalala sy Doda Rajarinjato fa mahantra ara-pivelomana reto ankizy reto saingy manan-karena talenta. Anantanteraka seho anaty efitrano voalohany ny zazakanto amin'ny 15 Jona ho avy izao. Seho entina hanampiana azy ireo amin'ny fivelarany eo amin'ny maha-olona sy amin'ny kanto nampitondraina ny lohateny hoe firaisan-kina ho an'ny zazakanto. Ny 13 sy 14 Jona kosa dia hisy ny tolotany natao amin'ny Pilajampeflo entina hanampiana ny tarika sy ny ray aman-dreny ary ireo zazatoa azy ireo. Ny 17 ny volana Jona zany dia téléthon. Izy io zany tena hoe entina anetanana ny mpiarabelona rehetrarehetra zany izay mpakafy zazakanto na koa mpakafy ny talenta ny ankizy izay ananan'ny ankizy.
Ankoatr'izay no marina androany ihany koa fa efa miverina an-tsekoly avokoa ireto zaza ireto. Ny tolotanana izay ho atao dia ahafahana miantoka ny fianaran'izy ireo. Nambaran'ny komity mpikarakara azy valo mirahalahy fa fanabeazana feno no omena azy ireo fa tsy mozika fotsiny ihany. Zay amin'ny maha hoe mpana kanton'ireo zandrikely ireo dia hitantsika maso amin'ny maha olombelona azy eo ny hoe artistika satria raha vao somary mijery anazy voaloha dia hoe mahantra. Fa kosa misy zavatra kanto amin'izareo dia izay zavatra kanto izay tsy maintsy toanana amin'ny lafin-drehetra izay. Hoe voalohany ny fianarana miantso daholo ny rehetra tokony hianatra dia efa nanao ny ezaka zahay amin'ny herin'ny komity iray manontolo fotsiny izao hoe ho ampianarana dia efa niditra ny andro daholo izy valo lahy ireo. Fa tsy izay ihany, tsy amin'ny resaka hoe fianarana ihany fa andreto ray aman-dreny izay hoe tontolo ivelarana zareo koa zany tsy maintsy toanana satria raha vao any koa zany sahirana dia lasa ihany zalahy makery amin'ny moron-dalana dia teny dia izay koa nefa zany hoe tsy maintsy toanana zany dia amin'ny lafiny maromaro zany ny ray aman-dreny tsy maintsy jerena dia ny zalahy koa tsy maintsy jerena amin'ny maha hoe olombelona asy mpianatra misy izay ny fitiavana, ny fanajana, fahaizana ny fahalalam-pomba omenandreo zaza ireo dia izay voalo hoe côté artistika. Marina fa fanombohana ny hetsika atao eto an-drenivohitra atao etsy amin'ny plaza Ambefilo ny 15 Jona ho avy izao izay anotrona ny tarika levelo Salala, Rajery, Salamja ary Matsubara azy valo mirahalahy kely. Vinavinandreo komity ihany koa niseho any amin'ny faritra. Fa andro raisam-pirenena ho an'ny ronono ny voalohan'ny volana Jona tahaka izao. Ho fanamarina izany indrindra dia nisy ny hetsika no karakarain'ny sokole. Fizarana ronono mamaim-poana ho an'ny olona rehetra teny amin'ny tranombarotra lehibe Skora Korondrano sy Skordig. Ankoatr'io no santarina androany koa ny fihenam-bidy goavana amin'ireo ronono mandry mamy sokole izay feno 70 taona amin'ity taona sy 70 ity. Tady vaovao entiny Sony Andrinirina sy Kasambola manana. Nampifaly sy nampafantatra ireo vokatsoa entin'ny ronono androany ny sokole. Andro raisam-pirenena ho an'ny ronono mantsy ny androany voalohan'ny volana Jona. Fizarana ronono maimaim-poana ho an'ny olona rehetra no nentin'izy ireo nanamariana izany. Nahitana trano eva manokana misy ireo vokatra azo avy amin'ny ronono, vokarin'ny orinasa sokole tahaka izao avokoa teny amin'ireo tranombarotra lehibe, Skordig sy ny teto amin'ny Skora Korondrano tamin'ity androany ity. Tsara ny mampatsiahy fa ny orinasa sokole dia indostria malagasy mampiasa sy mamokatra ny ronono velona vokarin'ireo mpiompy amin'ny faritra Ivakina Karatra. Manodidina ny 2,000 ireo mpiompy miara-miasa amin'izy ireo ary manana toby fanangonan-dronono valo ny sokole ankehitriny ao Antsirabe. Marina fa nomena fiofanana manokana ireo mpiompy miara-miasa amin'izy ireo manomboka amin'ny trano fiompiana, ny sakafon'ny omby, ny fiterena ronono ary ny fanangonana izay mahatonga ny vokatra sokole manana ny lazany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny vokatra sokole dia ronono vita malagasy 100% vokarintsika malagasy ihany any amin'ny faritra Vakina Karatra. Izany hoe ny sokole zany miara-miasa amin'ny mpiompy malagasy miisa eo amin'ny 2000 eo zay. Dia fa tsy voatery hoe fa tsy hoe miara-miasa fotsiny fa manampy an'zareo ihany koa zay hatrany amin'ny fiompiana ka hatrany amin'ny famokarana mihitsy zany le hoe mitatitra an'ilay izy makany amin'ny sokole any amin'ny usine zany. Nosantarina androany ihany koa ny fihenam-bidy goavana amin'ireo ronono mandry mamy sokole izay feno 70 taona amin'ity taona 2022 ity. Raha 903 ariary ny boatin'ny ronono mandry mamy sokole 700 grama dia lasa 702 ariary monja. Ilay ray kilao kosa raha 707 ariary dia lasa 507 ariary ankehitriny
ho fanomezana fahafapohatrany antsika mpanjifa. Ia dia manatena antsika ary manentana antsika rehetra mpanjifa eraky Madagasikara hanjifa ny sokolea, hanjifa ny vokatra sokolea satria ny sokolea dia fantatsika loatra fa vokatra malagasy zato isan-jato dia fotoanan'izao fotoanan'ny fanjifana ny vokatra malagasy zao. Anterina araka izany ny fanentanana ho antsika rehetra hanjifa hatrany ny vokatra amin'ny malagasy. Ny ronono mandrimamy sokolea irery ihany mantsy no vita avy amin'ny ronono velona eto an-toerana ary izy ihany koa no manana tahany ta végétal kely indrindra raha ny ao anatiny. Sokolea ny tsiro tena izy. Fa ny maresaka resam-pirenena dia nitrangana herisetrany iray tao Virginie any États-Unis omaly. Lehilahy iray no tifitra vararaka ireo olona sendra azy tao amin'ny biro-panjakana any an-toerana. Olona 12 maty araka ny tatitra, lavon'ny balan'ny polisy ihany koa sy ilaina vandoza taorian'izay. Tsy fantatra izay anton'izao raha ny fanazavana. Tifitra vararaka no nataona lehilahy iray tao amina biro-panjakana iray any Virginie Beach any amin'ny sisina atsinanan'ny États-Unis omaly. Vokany olona 12 namony aina. Taon'izay izay no tonga ny mpitandro ny filaminana ka mifampitifitra ny rotonta. Lavon'ny balan'ny polisy ilay ilana vandoza tao anatin'izany. Araka ny fampitam-baovao dia miasa amina sampanara kominaly any an-toerana tena vandoza ity. Saingy tsy fantatra kosa ny antony tonga azy nanao izao. Niororo tokoa ireo olona naheno sy niaina izany tranga izany, toy ity vehivavy izay nijora volombelona ity. Nain'olona nitifitra izahay, no idinay biraonay avy eo anakanany mety andehanany teo amin'ny nisy anay. Ny antso mpitandro ny filaminana misahana ny vonjitaitra avy eo. J'ai appelé le numéro d'urgence, le 911. Marina moa fa aiken'ny lehilahy any États-Unis ny fiazonana fitaovam-piadiana. Raha nitatitra voaray dia miisa 570 ny trangana fitifirana seho tany États-Unis hatramin'ny fiandohan'ity taona ity. Natratra 470 no namony ainy tamin'izany, raha toka 3,7 naratra. Tsara ihany koa no anomarika fa isan'ny miavaka izay lalàna ny fiazonana fitaovam-piadiana izay ao Virginie noho ny fisiany foibe NRA na National Rifle Association izay miady amin'ny zo ahafana miazona sy manana fitaovam-piadiana. Ombala ihany koa no gadona ao Roumanie ny Papa François fitsidihana izay aharitra telo andro. Feno dia feno ny fandaharam-potoanany manomboka omaly. Raha tsy ivana dia izy no Papa faharoa nitsidika ity firenena ity taoriany Papa Juin faharoa ny taona 1970. Feno fihetsempo-tanteraka tao Roumanie omaly no fahatongavany Papa François. Izy no Papa faharoa nitsidika an'ity firenena ity taoriany Papa Juin faharoa ny taona 1970. Mariana fa 500 ny Roumain dia orthodoxe avokoa, raha toka 500 ihany ny katolika romanina. Ny anao tamin'ny robotina fanjakana tany an-toerana izay nitarehan'ny filoham-pirenena Roumain Klaus Lohanis ny Ray Masina. Taon'izay dia naona tamin'ny patriarika ny fiangonana orthodoxe Daniel ihany koa izy. Tanjo amin'izao fitidihana taona izao, ny fanohizany niezaka atao amin'ny fankazona ara-pinoana eo amin'ireo mpino sy hanoana ireo izay anatin'ny fanotrana sy ireo vitsy anisy. Mampiavaka ity fahinanana nataony Papa François ity ny hitsidihany toerana masina any Roumanie, ny fiainana amin'ny fianakaviana Rome izay voalaza fa avondron'olona hiara ny fanilikiliana ara-piarahamonina any an-toerana. Raha mpitso no hifarana fitsidihan'i Papa François any Roumanie. Avant son départ des familles roms, une communauté discriminée. Papa François izay hitsidika eto Madagasikara amin'ny volana septambra ho avy io. Iny ihany koa manankatona ny vaovao nisongadina aloha tao anatin'ny actu sy ny alahionina fa hiditra amin'ny tapany faharoantsika ireto avy miandratsika ao anatin'izany. Renim-pianakaviana iray voan'ny omamiada ny tranon-jaza no mila vonjy ao anatin'ny SOS. Amin'ny mahandro iraisam-pirenena ho andronono androany dia nanontany ny olona tao anatin'ny hoanao ireo karazana sakafo fantany ka vita avy amin'ny ronono. Ispiro maiky mpanakanto sady mpanamory fiaramanidina kosa no vahiny ny zaza manontany. Ary vehivavy roa izay samy monocromatique na tsy tia fa tsy loko tokana no arantsika ao anatiny insolite. Ireny rehetra ny mbola anasana ianao anaraka anay sy anjoy ny le Jite hatramin'ny farany tompoko lasy hitako vavy.